toy ny hoe ny raharaha teny ambohy malaza ihany no namoizana ain'olona raha niserasera ny fitondrana nolazaina tamin'izany fa tsy ho afabe lazay tompony andraikitra tamin'iny raharaha iny fa nanaitra ny mpanara-baovao nefa tsy nisy toy ny filazany ministry ny fahasalamana fa botilisma ny zavanisy tany ambositra na hafatesana olona 20 no safosafona ihany koa ireo tranga fahapozinana ara-tsakafo tany amin'ny faritra hafa izay namoizana ain'olona ihany koa avezany olana inona ny fepetra ho an'ny ministeran'ny varotra sy ny tompony andraikitra any fotony fa notaniana mila valiny avokoa izany hoy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona safirda fa ny mahagaga nefa any amin'ny faritra nisy natao ambositra zany na tamin'ny mazengana tany amin'ny faritra hafa izay tsy voatanisy antsika zany dia somary mahavariana ihany satria malagasy iray daholo ireo fa roa manaraka an'izany manakasina ny olombelona ka tsy tokony asiana fanavakavana na ny any amin'ny faritra ny aina ny nojerentsika eto e fa tsika tsy afaka merina mahatsony na dia teny amin'ny fandarana amin'ny telera ianao iantson'ny olona hoe anao fandarana manokana indray filoham-pirenena tsy afaka merina mahatsony ireo fa ino fepetra tokony raisin'ny fanjakana amin'ny zavatra ohatran'izay dia mba tokony jerena tsy atao mizana tsindriana ilany any amin'ny faritany fa tokony jerena hoe ino fepetra raisiny takina ny fandraisana ny fepetra ho an'ireo tompony andraikitra avy any ambony ka hatrany amin'ny ifotony ho iatrany ity fikambanana miaro ny zon'olombelona ity dia ray aman-drenany e jereo ohatra atao ambositra fotsiny olona dimy be zao ve ianao anatin'ny fianakaviana tonga dia maty aby ary matoa misy zao zavatra zao a dia misy zavatra tsy azotsika eritreretina fa hoe mila andraisina fepetra aingana ho any ain'ireo olona ireo na botilisma io na famisaviana rehefa mahalatsaka ny aina dia manimbazimba ny aina mahaolona zany ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fahafatesan'ny olona raiky amin'ny telopolo zany ny farafahakely no any eto Antananarivo na ho any Ambositra na ho any Mazenga dia tokony misy fepetra entitra mifanaraka amin'izay na ireo manapahefana eo amin'ny fitondrana zany rehefa tsy vita ny aditsy andraikitra amin'izay zavatra zay dia tokony hametra-pialana izy Tsahivina fa mitotaly 20 ireo namony ainy tany amin'ny faritra tamin'ny raharaha fahapozinana ara-tsakafo 20 ny tao Ambositra 3 ny tao Mahajanga sy Toamasina ary ny ray tao Toliara iray volana mahery aty aoriana tsy mbola nampahafantarina ny fepetra noraisina momba an'ireo tranga ireo